Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ao an-tranon'i Jehova. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Jehova Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anaranao izay raha tafavory eto amin'ity toerana ity ankehitriny, anatanteraka fanompoam-pivavahana, mangataka ny fanatrehanao feny ity fotoana ity ary aoka ny fahasoavanao ho aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ao anay fiangonana Adventiste avy ao Mahazo no miarabantsika tsirairay avy, na ny mijery na ny miaino izao fotoam-bavaka izao. Irariana indrindra ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Ahita fifaliana amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy izao, ary ny fotoana rehetra izay atao eto dia mba ho eniky ny voninahitr'Andriamanitra. Vazantaniro sipuninao andanitra miraisaveo kamira nifanavutandeibe zayamunzena marube devitareka midera zayamunzena marube midera avirrifiangunano masandatureni feo iderani panavuta natiane fitaziza irawambandeanana Suniziuna Irawambandeanana Nihira Suniziuna Avirivua Vunzio Kamifalia Vuku Vafadu
Manasanao andray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:5-20. Jaona voalohany toko 5:5-20. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavantsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Iaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra, masina, marina izay any an-danitra. Miondrika eto anatrehanao izahay, satria vahoakanao nantsonao mba hankalaza izao sabata izao. Manantona anao izahay Tompo manoloana ny voninahitrao, dia toy ny lamba miosindray eo anatrehanao izahay, koa mangataka noho ny amin'ilay zanaka ilay tokana, mba ho avela ny fahotanay tsirairay avy. Eo anatrehanao fa tsisy miafina aminao ny fahotana vitanay. Marina ireo Tompo miaika izany izahay, kanefa noho ny rana latsakao, meteza nadio sy hanafaka anay, ka ho sambatra izahay satria ho voavela heloka. Ary tsy eto ny fanahinao masina na masina ny vahoakanao rehetra, izay mivory sy miankohika eo anatrehanao, mba handray fanamasinana avy aminao izahay, handray fanavaozana ihany koa, ka raha hanome ny teninao ho anay ianao amin'izao sabata izao, dia teny hanavao sy hampahery anay izany. Isiny ny fitahiana feno ho anay mandritry ny sabata. Tononinay amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka. Amen. Tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony sika ankehitriny. Toko sy andininy iray izay diso fantatsika loatra ny ao amin'ny Malaki toko 7:10. Entonareo ny 10 karena rehetra ao amin'ny tranoko firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho Jehovah Tompony maro, raha tsy hovaiko ny varavarana ho anareo ka ampidinako fitahinana manambiampy anareo. Andeha handray lesona fotsika ny amin'ity tantaran'ny pasteur anankiray izay nitazona distrika tao amin'ny fiangonana any Zambia. Raha marimarina kokoa dia 500 kilometatra miala ny Lozakary ny vohitra Zambia no nisy an'ity ray aman-dreny pastora izay mitondra ny anarana Liwali. Izy no nitantana izany distrika ny fiangonana izany. Indray maraina rehefa nivoaka mba naka-rivodrivotra nga pastor, naka ny taramasoandro vao maraina dia indro nisy renim-pianakaviana anankiray tonga nanantona azy. Fampiaraba ary ndresaka. Tsy iza moa ty renim-pianakaviana ity fa mamany izay namany akaiky ihany. Rehefa nitondra resaka ny renim-pianakaviana dia nazava ny teniteneniny.
mba mila fanampiana, mila volany aminao pastora, andoavako ny fitotoam-bary. Teo dia nieritreritra nga pasteur nandefa saina lalina $10 sisa ny volananany, kanefa mbola misy 12 andro vao tapitra ny volany. Io $10 io zany ny saika ho ampiasain'ny pastora mandritra ny 12 andro. Rehefa nandinika izy ary nieritreritra lalina dia nomeny renim-pianakaviana ilay vola. Faly ery renim-pianakaviana niala teo ary ray aman-dren'ny pastora kosa nefa nandefa saina lavitra. Nieritreritra ny fomba mbola hitantanan'Andriamanitra ny fiainany ao anatin'izay 12 andro izay. 10 minitra taorianan'izay nefa dia zao ny zavatra nitranga. Nisy nandondona tao amin'ny pastora. Tsy izy ity nandondona tonga tao ity fa rangahy iray izay tompon'ny trano nenany ihany ary talehan'ny sampandrara izay misy an'ilay trano hipetrahany. Nifampiresaka izy mianaka ary amaranana fotoana dia nataony vavaka. Rehefa andeha nefa ity rangahy ity dia zao ny zavatra nitranga. Nanome vola $10 ho an'ny ray aman-dren'ny pasteur izy. Eto dia hitantsika ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Fa raha nanome $10 ray aman-dren'ny pasteur ho an'ity renim-pianakaviana dia nivalian'Andriamanitra nomeny $10 indray izy. Inona ny lesona ho tsoahantsika amin'ity anio ity dia izao. Mety ho kely ny zavatra ananantsika, mety ho kely ny fananantsika. Fa raha ohatra kosa tsika manohana ny asan'Andriamanitra, manampy ny hafa, dia izao ho tanterahan'Andriamanitra ny teny fikasana izay voalaza ao amin'ny toko 9 izay niresahantsika ao amin'ny Malaki, toko 7:17 teo. Anentanako antsika, mety ho kely ny fananantsika, kanefa atolory an'Andriamanitra. Toany ny hafa, fa izao Andriamanitra dia manana ny teny fikasany ary azontsika tazomina amin'izany izy. Fanome antsika ary mety amin'ny mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika ary. Manaova fanandramana amin'ity anio ity, atolory an'Andriamanitra izay azo tolorana amin'ny hanana ny asany. Ampio ihany koa ny namantsika fa Andriamanitra no hiantoka amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ndeha hivavaka isika ho amin'izay fanentanana izay. Andriamanitra rainay eo misaotra anao fa nomenao anay ny teninao tamin'ity anio ity. Ianao dia mampatsiahy anay fa raha mitondra ny ampafolony sy ny fanatitra izay ao hatramin'ny firaketanao dia hovainao amin'ny tanadana ny faravara-pahasoavan'ny lanitra. Androsahanao fitahiana ao anay tsirairay avy. Ny fanindriana mba samy anao fanandramana tsara miaraka aminao izay. Ka na dia kely ary ny anananay dia ho atolotray ho fampandehanana ny asanao. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Fitahiana
Faly miarabantsika ankizy indraitra tsy izao sabata masina izao tonga eo amin'ny fotoana natokana ho antsika ankizy izao. Androany rankizy dia hitondra tantara mahafinaritra iray aminareo aho androany. Tantara an'ankizy kely izay namantsika avy any amin'ny fiangonantsika Adventiste tany Corée du Sud. Ny anarany dia Zehi no anarany rankizy. Izy rankizy dia mipetraka eny an-tanan-dehibe izy sy ny mamany fa tamin'ity indray toraka ity dia nanapa-kevitra ny reniny fa hifindra monina izy ireo, hifindra toerana hipetrahana any ambanivohitra. Araka maha-ankizy an'i Zehi rankizy dia mahafaly azy mipetraka any an-tanan-dehibe ary mbola tsy nahazatra azy izany mipetraka any ambanivohitra izany. Ity reniny ity kosa nefa dia tena faly amin'ny maha-olon-dehibe azy hiaina anaty tontolo feno zavaboary feno rivotra madio tsara. Nalahelo rankizy Zehi indrindra ho an'ireo namany satria any an-tanan-dehibe daholo ireo namany rehetrarehetra. Rehefa nifindra trano ary zareo dia nanana tany malalaka be zareo ahafahana nanaovana fambolena. Nanomboka namboly izy ireo, ny mamany no nampianatra anazy ireo, izy sy ny zandriny. Dia samy nanampy an'ny mamany teo izy ireo. Samy namboly dia nampianarina izy ireo ohatr'izao ny fambolena, ohatr'izao ny mamboly fo sy ny fikarakarana azy, fanondrahana rano. Dia nahay zavatra marobe zany i Zehi teto. Nanomboka nahatamana anazy ny fiainana tany ambanivohitra. Dia ary ny tena nahafaly azy dia rehefa vokatra ny voly dia ny mahafaly azy indrindra no mizara amin'ilay voly vokatra any amin'ireo manodidina anazy rehetrarehetra. Rehefa mizara an'ireo izy dia faly ihany koa ny manodidina azy ary tsy izany fotsiny ara fa mahazo fanomezana ihany koa izy amin'ireo manodidina azy ary zavatra betsaka ihany koa ny azony avy amin'izy ireo toy ny sakafo, toy ny mofo sy zavatra maro samihafa izay omeny manodidina azy any ity zazavavy kely ity. Arak'izay voalaza ao amin'ny ohabolana toko faha 12 manao hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Dia tahaka izany no fanandramana ny ainan'i Zehi tamin'ny fizarana ireo vokatra azony izay zarany teo manodidina azy. Dia mitoy ihany ary ny tantara n'ity zazavavy kely ity. Na dia faly ary izy tao amin'izay zavatra ny ainany izay dia nalahelo foana izy satria izao rankizy tsy nisy namany izy sy ny zandriny irery no tena nifandray zany ao am-piangonana. Dia nanisy sosikevitra azy ineny. Izao ry Zehi andaontsika andeha hanomana fanasana ho an'ireo manodidina antsika ho amin'ny ankizy rehetrarehetra mba ho tonga ao am-piangonana. Zareo manko rankizy manao an'ireny école biblique de vacances ny filazana azy. Mino fa manao an'izany koa tsika any amin'ny fiangonana izay misy antsika rehetra any dia manao an'izany izy ireo. Dia nanosika-hevitra azy neny hoe andaontsika hanao fanasana anasan'ireo mpiray vodirindrina amintsika hanatrika izany fotoana izany. Nanomboka nanoratra izy ary teo am-panoratana izy dia nisalasala ihany hoe mba misy ho avy ary ve reto ankizy ho asaintsika reto. Dia nampitony azy neny ka nilaza taminy hoe izao ry Zehi ny anjarantsika dia manasa an'izy ireo fa asan'Andriamanitra ny mandresy lahatra azy amin'izany. Tonga ary ity fotoana ny andry indrisy rankizy fa ohatran'ny tsy nisy tonga ireo ankizy nasaina ary rehefa niandry kely teo zareo injay nisy ankizy lahy iray niaraka tamin'ny dadabeany niditra. Ankizy lahy niaraka tamin'ny dadabe. Tsy mbola naino an'izany Jesosy izany mihitsy izy ary nahafinaritra an'ity ankizy lahy ity ny fotoana rehetra niarahana tao. Ary hoy izy tamin'ny Zehi, izaho mbola heverina amin'ny manaraka. Ary tena nahafinaritra be ny fotoana satria tonga tsy tapaka foana io ankizy namany io nanomboka teo amin'ny fotoana io. Nampahery any Zehi neny izy hoe na dia ankizy iray ao izy ry Zehi ny tonga dia azakivy fa efa asan'Andriamanitra ary fikasan'Andriamanitra mihitsy ny ahatongavan'io ankizy io tamin'io fotoana io. Tena faly be Zehi ary lasa izy nitokana tany amin'ny efitranony dia nivavaka izy nisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao fa namaly vavaka ianao
ka tonga nanatrika amin'ny fotoana ity ankizilahy kely anankiray ity ary mivavaka koa izy amin'ny ankizilahy kely io mba ho tena mpinamana be ry zareo ary mba azoto anaraka ny fotoana rehetra izay ataony am-piangonana io ankizilahy kely io. Zay raika izy ny tantaran'izay izay ankizy vavikely mitahaka antsika rehetra avy any Corée du Sud, avy any amin'ny fiangonantsika Adventista any Corée du Sud. Inona ny lesona azontsika tsoahana amin'izay? Voalohany indrindra rakizy dia tsika tokony anana tanana tia manampy izay efa voizintsika rehetrarehetra any amin'ny fiangonana izay misy antsika ao amin'ny tanora sy ny mini enfant ary mbola manantitrantitra fa ilaintsika ny fitiavana izay tia mizara izay araka ny voalaza ao amin'ny ohabolana teo dia hoe misy mafoy nefa mitomby ary fananana ihany. Araka le fanentanana fanatitra teo dia Andriamanitra no anome sy hitahantsika amin'izay zavatra rehetra fohintsika ary na eto an-tany izany indrindra moa fa any amin'ny fiainana izay efa omanin'Andriamanitra ho antsika ihany koa. Dia manaraka izany ihany koa dia manasa antsika Andriamanitra hiara-iasa aminy amin'ny fitaonana an'ireo namantsika rehetra na any am-pianarana na eo amin'ny fanakaiky-trano amintsika hitaonan'izy ireny ho any am-piangonana na ho any amin'ny sekoly sabata indrindraindrindra amin'izao fotoana izao ho any amin'ny conférence anatrika amin'ny fotoana rehetra any ary aza matahotra fa Andriamanitra ny asa amin'izy ireny hitaona amin'izy ireny ho any am-piangonana. Zay raika izy ny fotoanantsika amin'ity sabata ity fa ho fehezintsika mivavaka izany, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra mbola misaotra anao nomezanao an'ity androany ity ary nanomezanao fotoana nafahanay ny ainy ny teninao. Ingane izany teny izany Tompo mba tsy ho adinonay ary ho ampiarinay amin'ny fiainanay amin'ny anaranao nangatahako mivavaka. Amen. Before
faly miarabantsika rehetra tratran'ity sabata masina ity ary fifaliana ho any mitondra izao afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao ho antsika rehetra izay mihaino ankehitriny. Ny lohateny izay hoentintsika amin'ity androany ity ao anatin'izany toriteny izany dia mitondra lohateny manao hoe Jesosy fanantenantsika. Ndeha averintsika izany lohateny izany manao hoe Jesosy fanantenantsika. Melony amela berarantsika izany lohahevitra izany dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Andriamanitra tomponay io ankehitriny dia andray fampahirezana avy amin'ny teninao izay mangataka izay tompo ny fananao masina no tadalana eo amin'izany hanokatra ny fo sy ny sainay ka andraisanay ny tsara indrindra avy any aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, ankehitriny dia very hevitra ny maro noho ny fitotonganan'ny fiainana eo amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, na eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana izany izay hita fa tena mikorotana tanteraka, tsy fantatra intsony ny hoe fahavaratra ve ny andro na ririnina, ary misy fiantraikany be dia be eo amin'ny lafin'ny sosialy, eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'ny ankapobeny izany, ary na eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina ihany koa dia tsy ahafahana mifanampy intsony fa toa samy mana izay manao izay ho afany ny tsirairay. Ary indrindra moa eo amin'ny lafin'ny fifandraisana dia izay hita fa tena mitotongana hatrany ary hita fa mihena hatrany ny fifandraisana eo amin'ny olona na dia atao eo amin'ny mpianakavy ao amin'ny tokantrano anankiray aza. Ary ny tena mampalahelo aza dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra toa tsy manana ary tsy mahita fotoana hatrany ny olona rehefa miresaka ny momba ny zavatra atao any amin'ny toeram-piangonana. Mahita fialatsiny isan-karazany zao nefa ny zavatra mitranga. Rehefa misy toe-javatra izay manahirana manokana dia avy le olona mitady ny vahaolona ary toa tsy mahita izay atao hoe hiantsapazina ka manao hoe inona no atao? Aiza no aleha? Iza no azo antenaina? Averina ilay fanontaniana manao hoe rehefa tratran'ny fahasairana dia hoe inona no atao? Aiza no aleha? Ary iza no azo antenaina? Misy lehilahy anankiray izay nanana izy azy tamin'ny atao hoe fato androandro mbola teo amin'ny 100 taonany teo eo natanjaka ary tena nahery tamin'ny fiaina ary atao hoe tena tsy ho azony zavatra mihitsy teo amin'ny fiaina, kanefa rehefa nandroso ny taona dia narary tampoka ity lehilahy ity ary neny omby izany aretina izany dia nandeha nitady mpitsabo, nandeha tany amin'ny dokotera dia nahazo fanafody natao fanafody nijerena nefa ohatrany tsy nety sirina fa toetrany ny omby ihany le izy dia sahiran-tsaina ary dia nefa rany dia nisy nanoro-hevitra hoe mila manantona professeur ianao, le olona manampahaizana kokoa ny amin'ny atao hoe fahasalamana mahakasika ny toe-batan'ny olona, ary dia nanantona an'ilay professeur. Rehefa tonga tany amin'ny professeur dia nanao ny fanadihadiana rehetra, natao avokoa ny karazana fitiliana rehetra, ary dia hita fa misy aretina izay tena mahazoazo manokana, ary nilaza ity professeur ity fa tsy mahana fahaizana manokana ny amin'izy ity fa mahana namana professeur izay tahaka ihany fa izy nianatra manokana ny amin'ity karazana aretina izay mahazo anao ity. Kanefa na izany dia omeko fanafody kely ihany ianao mba ahafahana mandrapahatongany aloha dia nomena fanafody azy ary ninana. Ary rehefa aveo dia tonga tany amin'ilay professeur tena hitsabo izy dia rehefa niraisin'ity professeur ity an-tanana izy dia nanomboka tony ny fiainana ny sainy na ny tao amin'ny fiainany manontolo ary nahana fanantenana izy fa ity professeur ity no tena hitondra fanasitranana ho azy. Ary dia rehefa nanaraka ny toromarika rehetra nomen'ity professeur ity izy ry havana dia hita tokoa fa nisitrana ary nakany amin'ny fasitrana ary ny natanjaka indray ary dia niverina tamin'ilay heriny teo aloha indray ny fanantenan'ity olona ity zany rehefa tojony'ity aretin'ity izy dia ilay professeur. Fa isika kosa eo amin'ny mahavaoka an'Andriamanitra antsika dia Andriamanitra tsy mitomemem-pona na mitaza-potsiny ny toe-javatra izay mety mahazo antsika fa nanome vahaolana Andriamanitra, ary vahaolana tsy ho eto amin'ity zao tontolo zao ity ihany fa tena vahaolana mahakasika antsika eo amin'ny fiaina denny ety tany ka hatrany amin'ilay fiaina mandrakizay izay iarahantsika amin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra izay novakiana tamin'ilay vaky teny fototra izay novakin'ny anabavy teny aloha dia ndeha rahantsika mamerina indray ao amin'ny Jaona 1:5 ary ny andininy 20 Jaona 1:5 ary ny andininy 20 manao hoe ary fantatsika
fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Heverina fa izany no vahaolona tsara indrindra, izany no fanantenana ho an'izao tontolo zao, ho an'ny olombelona, ary indrindra ho antsika zanak'Andriamanitra efa nomeny antsika Jesosy Kristy lay any fanantenana izay efa nilaza tamintsika fa hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety tany, ary efa nilaza ihany koa izy nanao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Teo amin'ny tantaran'ny Baiboly ry havana dia misy lehilahy anankiray izay nanan-karena ary tsy nanan-java-mahory kanefa dia resy lahatra fa tsy eto amin'ity zao tontolo zao ity ihany natao hoe fiainana, fa mandalo ihany eto, ary na mahana inona ianao na inona jaratra nananao dia tsy hoe ho afa-po ary tsy ahita ngidin'ity fiainana ity ianao, fa mbola mila fanampiana ary mila fanavotana, ary dia nana fanantenana io lehilahy anankiray izay manan-karena loatra tsy manan-java-mahory io nde ny tantaran'izy io dia angalatsika lesona kely amin'ity androany ity. Zany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara ny Luka, Luka 7:20 manomboka eo amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 10. Luka 7:20 ary manomboka eo amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 10 dia ny tantaran'ny Zakaios izany. Ary zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaios izay lehibe mpamory hevitra sady nanan-karena, ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy, fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe Zakaios, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany ny izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaios kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe ino tompo, ny asaka ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga no efa tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very havana malala. Heverina fa izany tantaran'ny Zakaios le lehilahy mpanan-karena izay tena nila vonjy tamin'i Jesosy Kristy, satria tsapany fa tena ny fiaina dia tsy eto tany ihany fa mila mahazo ny fiaina mandrakizay. Dia nitady an Jesosy izy. Rehefa nandeha an Jesosy izy dia tsy maintsy mahita an Jesosy inona no atao. Mila mitady an Jesosy, aiza no aleha mandeha tany amin'ny toerana izay nandalovan'i Jesosy ary iza no azo antenaina. I Jesosy Kristy lay tompon'ny hery rehetra, tompon'ny fahefana rehetra, lay lalana sy fahamarinana ary fiaina, ary dia izany no nahatonga an'ity Zakaios ity nitady an Jesosy. Ry havana malala, tianao ve ny azo famonjena? Tianao ve ny azo famonjena? Izao no torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay voalaza ao amin'ny Romanina 12:20, Romanina 12:20 ary ny 1 sy ny 2 izay tena azo antoka fa fomba afahantsika mahatratra ary mahita ny fiaina tsara indrindra na eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary indrindra manomana antsika eo amin'ilay ho avy dia le maharitra mandrakizay. Hoy ny vaky ny teny eo amin'ny Romanina 12:20 ary ny 1 sy ny 2. Voalohany, koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompo anahy mety ataonareo izany. Ny 2, ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Ry havana malala, ny fomba anankiroa izay afahantsika mahana fiaina tsara kokoa miaraka amin'ny Jesosy dia zao: ny fanoloran-tena feno izay atao hoe fanompom-panahy, zany fanoloran-tena feno izany ary ny 2 dia ny hoe ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny voalohany dia ndeha ifatohantsika le hoe fanompom-panahy na le fanoloran-tena feno. Voalohany amin'izany dia hoe manao fanatitra velona, atao fanatitra velona ny tenantsika, fanatitra velona satria
azon'Andriamanitra ampiasaina izany. Fanatitra velona azon'Andriamanitra ampiasaina. Masina atokana ho an'Andriamanitra ary sitrak'Andriamanitra ilay fanatitra izay ataontsika satria ataontsika amin'ny fo sy fitiavana. Zay manome fifaliana no akasitran'Andriamanitra dia atolontsika an'Andriamanitra izany. Ary ny tapany faharoa dia ny hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Izany no atao hoe miverina amin'Andriamanitra na hoe fibebahana marina aza manaraka ary manaraka ny toromarika izay omen'Andriamanitra. Mba ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ry havana dia mila mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika tsirairay avy. Midika izany fa ny soratra masina no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary alalantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ho famaranantsika izao fotoana izao dia misy andalateny avy ao amin'ilay boky hoe fitiavana mandresy dia izao no tenin'Andriamanitra izay voalaza hoe rehefa mahatsapa ianao fa eo anilanao Jesosy dia tsy ahita afa-tsy ny lafitsaran-javatra ianao ka ho feno fanantenana sy herim-po ary fifaliana. Ny faneriako lalina dia engane isika tsirairay avy mba ho tafara-dalana amin'ny Jesosy ary Jesosy Kristy ihany ilay fanantenantsika. Izy irery ihany no ilay lalina sy fahamarina ary fiaina ary azo antoka. Fa raha manaraka izany torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy izany isika dia na eto an-tany isika dia hita fifaliana eo amin'ny fiainantsika ary feno herim-po ary anana fanantenana ary ho azontsika antoka fa ho azontsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay fiainana mandrakizay. Engane mba atratran'izany isika tsirairay avy izao. Ndeha hoentsika mbavaka izany fotoana izany sady ho amaranantsika ity fotoam-pivavahana ity hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra inarinao hatrany izay misotranao izay Tompo ny amin'ny afatra sarobidy izay nomenao anay tamin'ity maraina atoandro ity, satria ianao Jesosy Kristy ilay fanantenanay, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ary ilay lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ankehitriny dia tianay Tompo ny hiaraka aminao mandrakariva dia n'izao na dia eto amin'ity fiainana eto amin'ity zao tontolo izao mandalo ity aza dia azonay antoka fa rehefa miaraka aminao izahay dia momba anay mandrakariva ianao ary hanohana anay amin'ny toe-javatra maro samihafa rehetra. Ary ho azonay antoka koa fa rehefa manolo tena feno anao izahay ary mivelona araka ny sitraponao dia ho azonay antoka fa anana anjara any amin'ilay fiainana mandrakizay. Engane mba ho tanteraka aminay tsirairay avy izany ary ray saraketo izay dia ny fahasoavanao ampy mizara sy ny fitahianao rehetra ny ho aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.